Faly miarabantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray resaka anisany mampalahelo tokoa any Madagasikara amin'izao fotoana izao ny ahitany tsy milatsaka ny orana ho an'ny ao amin'ny renivohitra aloha dia ny hoe tsy fahampiany rano hosotroana ny mety orana fa manodidina ny renivohitra izay mpamboly vary mpamboly dia misahirana tena sahirana mihitsy ny ary tsy fantatra hoe ahoana ny hoavin'ny toampamokarana amin'ity toampamokarana ity sy ny hoavin'ny vokatra amin'ny fiotazana. Anisan'ny mahatonga saina ihany mieritreritra hoe fa maninona no misy an'izany dia efa fantatsika moa izany ny antony voalohany dia ny resaka doron-tanety sy ny fandorona ny ala manerana Madagasikara mihitsy. Iny ary ny vahaolana maharitra dia ireny efa nolazaina ireny hoe mila mamboly hazo indray ary ny vahaolana foezaka dia hoe mila mandatsaka orana. Ny vahaolana anankiray isan'ny nanaitra nahako tamin'ny jery vaovao an-tsary anankiray dia hoe ary maninona tokoa raha ohatra ka hovaina amin'izay ny foto-tsakafo malagasy fa tsy atao vary intsony na hoe tsy asiana izany foto-tsakafo izany intsony mihitsiny, izany hoe afaka mihinana zavatra mifangaro izany malagasy fa tsy voatery hihinana hoe zavatra anankiray ohatra hoe vary, satria amin'ny resaka fambolena aloha dia manimba tany ny fambolena zavatra anankiray fotsiny. Fa indrindrandrindra koa raha resaka hoe ara-kolontsaina ilay izy marina fa hoe ny razambean'ny malagasy taloha indrindra tany dia avy any amin'iny faritry Indonezia sy Malezia iny aziatika izany ka reny dia mpamboly vary rehefa tonga atao Madagasikara izy dia nentin'ilay fomban-drareo mamboly vary dia izay nanjary nentintsika hatramin'izao kanefa rehefa tena dinihana dia tsy mitovy tsara amin'ny toetany any amin-drareo ny toetany any Madagasikara. Toetany amin-drareo dia toetany lonaka tsara, mety kokoa izany fambolena vary any noho ny fambolena vary any Madagasikara ka izay aloha izany anankiray mahatonga saina hoe maninona raha ohatra ka hovaina indray ny fambolem-bary satria ny vary mila rano be dia be, mila fikarakarana lava be ary ela be vao mamokatra. Nefa manjary tsy maintsy hoe mamboly vary betsaka satria vary natao foto-tsakafo ka raha miova izany foto-tsakafo malagasy dia mety hampihenana izay filana rano be izay ny fambolena izay ataontsika. Zavatra anankiray koa na ny vary ary ange rehefa tena dinihana tsy dia tena misy otrikaina ara-pahasalamana tena ilaina betsaka. Ny sasany ary rehefa misy manomboka marary ohatra hoe ny voan'ny diabeta dia tenenina hoe tsy tokony hihinam-bary betsaka ka izay lafiny anankiray izay izany dia tokony eritreretina koa hoe tena mahasalama ve ny vary indrindrandrindra hoe vary fotsiny. Ny any amintsika mantsy ohatra hoe vary fotsiny izany ilaina dia tsy maintsy mihinam-bary na dia hoe vary maina fotsiny amin'izao ary raha ohatra misy vola kely ao hividianana zavatra dia vary aloha tonga ao an-tsaina voalohany dia izay vao mividy zavatra hafa ka hoy hoe sao dia izay toe-tsaina izay mihitsy mila hovaina tsikelikely amin'izay fotoana izay ary ekônomika tsika mandroso satria afaka mamboly zavatra ao anatin'ny fotoana vetivety tsy mila rano betsaka. Ara-kolontsaina koa tsika mivoatra ihany satria tsy avy any Azia daholo akory ny razambe malagasy fa misy ny afrikana, misy ny arabo, misy ny eropeana dikan'izay izany mbola azo hifandaminana koa izany resaka ara-kolontsaina ary eo amin'ny ara-pahasalamana koa dia afaka mihinana zavatra izay mahasalama kokoa tsika na ovy, katsaka na zavatra sahala amin'izany. Izay angamba izany no resaka kely amin'ity androany ity fa dia irariana mba hisy ihany ny orana na izany satria ilaina dia ilaina ny orana amin'ny fambolena, ilaina dia ilaina ny orana amin'ny fifandanjan'ny toetrandro sy ny toetany dia mametraka veloma amintsika rehetra ary mirary soa daholo.